Falmerabantsika indray ry havana nahatratra ity talata fa 20 ny volana aprily taona 2020 ity hivavaka isika. Andriamanitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao lay rainay tsara, lay rainay be fitiavana, be famindrampo ary mitantana anay isan'andro san'andro amin'ny tanana ankavanana ny fahamarinanao. Misaotra anao manokana izay Tompo fa velonay natrapamonjena, tsy mba maty tratry ny nenina, fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao no nahatoy izao anay. Ankehitriny ary dia meteza ianao Tompo, hiara-belona aminay, meteza ianao hitoetra aty anatinay, ary indrindra raha handre ny teninao indray izahay, ny teny fiainana, lay fanazavana ny lalanay, dia ampitoera ty anatinay ny sitraponao, hahazonay Tompo manaraka ny ambaran'ny soratra ao masina, ary hahazonay manompo anao raha teo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mofinaina voalahatra ho antsika ry havako amin'ity andro anio ity dia hitantsika eo amin'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy nosoratan'i Jaona 1:20 ka ny 5:20 hatramin'ny 5:20 farany. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nitodika Petera ka nahita ny mpianatra izay tian'i Jesosy manaraka, dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoana ka nanao hoe, Tompoko, iza no hamadika anao? Koa rehefa nahita azy Petera dia hoy izy, Tompoko, inona no ho amin'ity lehilahy ity? Hoy Jesosy taminy, raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoanao zany? Fa manaraha ahy ianao. Ary niely tamin'ny rahalahy zany teny izany, fa tsy ho faty izany mpianatra izany, nefa Jesosy tsy nilaza taminy fa tsy ho faty izy. Fa raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoanao zany? Izy no ilay mpianatra izay vavolombelona manambara izany sy nanoratra izany, ary fantatsika fa marina ny fanambarana. Ary misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, ka raha voasoratra tsiraray avokoa izany rehetra izany, ataoko fa izao tontolo izao aza dia tsy omby ny boky voasoratra. Ray Masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboina ho aminareo mandrakariva ry havana ny fahasoavana homban'ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ny finoantsika. Amen. Jesosy Kristy niseho tamin'ny mpianatra, na dia tsy mpianatra rehetra aza, no hitantsika tazana eto amin'ity Jaona 20 ity. Hitantsika mazava eto fa tsy ono na tatidresaka intsony na fitantarana akory aza no henin'ny mpianatra momba ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, fa izy ireo mivantana mihitsy no nahita ny Tompo velona. Ny mpianatra mihitsy no ny fanerasera taminy. I Jesosy nampahazo azan-drano azy raha nanarato izy ireo. I Jesosy niresaka tamin'ny mivantana. Jesosy niara-ny sakafo taminy, ary azo heverina mihitsy arak'izao fa fotoana naharitraritra ny niona ny Tompo Jesosy tamin'ireto mpianatra ireto tamin'izao fisehoany taorianany nitsangana ny tany maty izao. Tena hita ny mpianatra velona ny Tompo. Tena ny Tompo velona nitsangana tamin'ny maty no indro fa mifanerasera amin'ireto mpianatra ireto. Ary azo lazaina mihitsy zany fa vavolombelon'ny fitsanganan'ny Tompo tamin'ny maty ireo mpianatra ireo. Zao ary no hafatra ry havako ho antsika amin'ity andro an'ity, raha tarafina amin'ity soratra masina ity. Voalohany, vavolombelon'ny fitsanganan'ny Tompo isika, koa aza variana amin'ny zavatra hafa fa manarany Tompo. Vavolombelon'ny fitsanganan'ny Tompo tamin'ny maty isika, koa aza variana amin'ny zavatra hafa fa manarany Tompo. Tena variana tokoa ny mpianatra
indrindra moa Petera zay resahana eto. Raha jerentsika avakina hatrany amin'ny andinin'ny voalohany, i Petera zay efa natson'ny tompo hoe avy anaraka fa ataoko mpanarato-olona ianao, rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo, lasa Petera niverina nanarato indray. Hoy ny voalaza eny amin'ny andinin'ny 7 manao hoe hoy Simona Petera taminy, andeha anarato aho. Ary nga vita an'izany fa de nanaraka azy avokoa ireo marivo sarosana rehetrarehetra. Andeha anarato aho, de hoy ireo taminy, andeha hiaraka aminao koa zahay. Niala tamin'ny antson'ny tompo izy ireo rehefa tsy teo akaiky ny tompo. De indro ny tompo miverina miteny amin'ny ray manao hoe andeha anaraka. Variana tamin'ny zavatra hafa Petera. Raha zay no azo iresahana azy satria manomboka amin'ny andinin'ny 15 hatramin'ny 17 nisy resaka maharitra sy mafonja ny fampiresahan'i Jesosy sy Petera. Hitantsika tsara ny antsoantson'i Jesosy Kristy hoe Simona zanak' Jaona moty ava ianao. Intelo Jesosy nanontany azy ny amin'izany tonkom-pitiavana lehibe zany. Tsy rony tsy vetiny teo. Aoriana n'izany resaka matotra zany, navadiky Petera ny resaka. Ho tampoka izy amin'ny andinin'ny 20 de nitodika Petera ka nahita amin'ny mpianatra zay tiany Jesosy manaraka. De ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoana ka nanao hoe tompoko, iza no hamadika anao? Koa rehefa nahita azy Petera de hoy izy, tompoko, inona no amin'ity lehilahy ity? Tena tsy nifatoka tamin'ny resaky ny tompo Petera. Fa na de intelo aza ny tompo nanontany taminy hoe moty ava ianao, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny anreto. Indro Petera namady resaka ka niteny mihitsy hoe inona no amin'ity lehilahy ity? Toa variana tany amin'ny Jaona, satria Jaona ny voalaza ny amin'io lehilahy io. Toa variana tany amin'ny Jaona na olo-kafa indray izy, ary toa nisy fialonana mihitsy aza. Raha tiana holazaina satria hitany fa niankina teo amin'ny Jesosy mpianatra io tamin'ny fahavelon'i Jesosy, amin'izao fotoan'izao indray hoaiza indray io mpianatra io. Tsy nifantoka tamin'ny asa zay niantsoana azy tsony Petera, fa nivadika zavatra hafa mihitsy ny tao an-tsaina. Zany natonga ny tompo ilaza mazava ny valiteny mahitsy eo amin'ny andinin'ny 12 manao hoe ho Jesosy taminy, raha tiako toetra izy mandra-piaviko, ahoanao zany fa manara ahy. Ravako malala, tsy nanana valiteny hafa tamin'ny Petera mihitsy Jesosy Kristy, fa hatramin'ny fotoana zay niantsona an'io Petera io, tamin'ny fotoana marobe mifaneraserana taminy, tamin'ny ty resaka taorianany fitsanganana tamin'ny maty ity, de raha ihany ny valitenin'i Jesosy Kristy tamin'ny Petera de ny hoe manara ahy. Tany aloha izy tamin'ny voaniazy de andeha anaraka fa ataoko mpanarato-olona ianao. Tamin'le resaka ao amin'ny 15 hatramin'ny 17 de tenen'ny tompo izy hoe avy anaraka fa ano ary ny ondroka, andraso ary ny ondroka, manara ahy. Aorianan'ity disadisa zay aseho amin'ny Petera ao amin'ny 20 ka hatramin'ny 12 ty, tsy manana valiteny hafa ny tompo afa-tsy ny hoe raha tiako hitoetra izy mandra-piavaka ao anao zany, fa manara ahy. Ravako, mandeha tsy misy fepetra ny fanarahana ny tompo. Mandeha tsy misy fepetra ny fanarahana ny tompo, ary atson'ny tompo isika hanaraka azy amin'ny fotoana rehetra. Tsaroantsika ravako malala ny valiteny izay ny fanaovan'i Jesosy Kristy sy ireo olona mikasa hanaraka azy. Any amin'ny Luka 5:7 hatramin'ny 12 de ahitantsika fa nisy olona zay nitenen'ny tompo mba hanaraka azy, de nilaza hoe anaraka anao anaiza alehanao. De hoy Jesosy taminy, ny amboholo manandavaka, ny voromanidina manana akanina, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay isitriany lohany. Le anankiray indray nanontaniana hoe manara ahy, de hoy izy, tompoko, aoka aloha andevina ny raiko. De hoy Jesosy taminy, aoka ny maty andevina ny maty eo aminy, fa ianao kosa mitoria, mandehana ka mitoria ny filazany tsara. De le anankiray fahatelo moa de niteny hoe tompo anaraka anao ihany aho fa aoka aloha andehanao velomany any an-tranoko. Hoy Jesosy taminy, tsy misy olona mitanangady tariana hozy izy ka mierika ka miendrika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ravako, midika zany fa mandeha tsy misy fepetra
ny fanarana ny tompo. Afatra raha teo zany ho an'ireo izay tsy mety mifantoka amin'ny asan'Andriamanitra fa variana amin'ny endrika ivelany sy ny saritsary-panarahana ny tompo sy ny saritsary-panompoana ao anatin'ny fiangonana sy ao anatin'ny sehatra samihafa izay misy azy any amin'ny sampana sy ny fikambanana. Hafatra ho an'ireo izay milaza fanatson'ny tompo marina kanefa variana amin'ny ady hevitra sy ny ady teny sy ny fialonana ka adino ny fanaovana ny asan'ny tompo. Fa hafatra koa zany ho an'ireo izay variana mijery sy mifampijery eo ampanaovana ny asan'ny tompo, ary be dia be mahatonga ny olona miteny manao hoe raha ao ihany na dia za tsy hanao an'io, raha ao ihany na dia za tsy hiditra ao sy ny sisa sy ny sisa. Hafatra ho antsika zany. Ahoanao izy raha tiako hitoetra mandra-piaviko fa ianao manarahy. Ry havako, zava-dehibe mihoatra noho izay tokony ho tandremana sy izay endrika ivelany samihafa sy izay anjara tokony ho ataon'ny tompo any, ny anjara tokony ho raisinao dia ny manaraka ny tompo amin'ny fiainona azy sy ny fanarahana ny baikony ny antsony mba hanaraka azy, hanaraka ny amin'izay efa lalana nosoritana izy tompo ho antsika raha teo. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika eto amin'ity mofinaina ity ry havana dia ny hoe ry vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty, aza variana manely vaovao tsy marina fa manaova fanambarana marina. Aza variana manely vaovao tsy marina fa manaova fanambarana marina. Rehefa mamaky isika ny 7:20 sy 7:20 dia niely izany vaovao zany, niely saingy nihitatra ny raharaha, nihitatra ny vaovao. Zao ny voalaza ny 7:20 manao hoe ary niely tamin'ny rahalaza ny teny zany fa tsy ho faty zany mpianatra izany, Jaona io, fa tsy ho faty Jaona, nefa Jesoa tsy nilaza taminy fa tsy ho faty izy, fa hoy izy hoe raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko ahoanao zany. Niova ny hafatra lay hoe raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko lasa hoe tsy ho faty mihitsy izy. To mampahatsiaro antsika ilay angano anankiray, anganona mpanjaka anankiray izay nanome baiko ny amin'ilay mpifatotra tao aminy. Nomena baiko ny tandapa manao hoe soraty aza tapahana ny lohany, dia novain'ilay tandapa ny hafatra ka manao hoe azo tapahana ny lohany. Tsy nanova zavatra firy izy fa ny rambony sy ny rambony fotsiny nampifamadiany ao anatin'izany fehezanteny zany. Vokany ny famadika tanteraka ny vokatry ny hafatry ny mpanjaka, ka ny olona tsy tokony ho faty lasa nomelohana. Ry havako, ny tombo andalana ny resaka hitantsika eto amin'ity tantara anankiray ity. Ry havako malala, mbarany soratra masina amintsika indray androany fa tsy izany ny zava-dehibe, tsy ny fampitomboana resaka sy ny fanelezana izany no zava-dehibe, fa ny fanambarana ny marina, ny fanoratana ny marina izay nasain'ny tompo atao marina no tokony atao. Ny manambara izay voalaza ny soratra masina ka tsy mamily zany ho amin'izay tian'ny mpanoratra na ho amin'izay tombotsoan'ny tena manokana, zany no iantson'ny soratra masina antsika. Ry vavolombelona marina, aza milaza izay tsy nampilazaina anao ary izay nasaina no lazainao lazaina. Ny antson'ny mpaminany efa hitantsika any amin'ny testamenta taloha ohatra, ao amin'ny boky Isaia 1:20 dia misy anjo izay miteny manao hoe mandehana manendretily ka izay hitany no oka ho lazaina. Fa tsy sanatry kosa hanao izay voalazany Paoly apôstôly hafatra ho an'ny Timoty, ho an'ireo mpiandro mamahateny, ho an'ireo sokajon'olona izay ataontsika hoe sakana amin'ny fampandrosoana ny fiangonana ka tsy mitady afa-tsy ny tombotsoan'ny tenany manokana. Hitantsika ohatra ao amin'ny Titosy 2:1 ny 10 hatramin'ny 4:12
no ahenontsika ny afatra ny apôstôly Paoly ho an'ny Titosy manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Fa maro no maditra, mpitary foana sy mpamitaka, indrindra fa ny avy amin'ny voafora. Tsy maintsy ho tampenam-bava ireo izay mampivadika mpianakavy maro fa mampianatra izay tsy mety mba hahazony harena maloto. Ony anankiray amin'ireny izay mpaminany teo aminy, mpandainga mandrakariva ny kretanina, biby ratsy ka mibetendo. Marina izany vavolombelona izany, ary noho izany dia nary mafy izy mba hatanjaka amin'ny finoana, tsy mitandrina ny anganonganon'ny jiosy sy ny didin'olona izay mivily miala amin'ny fahamarinana. Antsoina ry havako isika rehetra fa raha resaka fitorinan'ny filazany tsara, raha resaka fanarahana ny tompo no heverina, raha fijoroana vavolombelona ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty, dia tsy manana zo isika hanampy izay voasoratra na hanala ny amin'izay voasoratra raha teo. Fa hitantsika ohatra ny amin'izay nitsanganan'ny tompo tamin'ny maty ane, dia efa nisokajin'olona izay namadika izany soratra izany, ka raha nitsangana ny tompo dia ny sasany mividy vola ka nilaza manao hoe lazao hoe nangalary ny mpianatra tamin'ny alina ny faton'ny tompo. Ry havako, samy fahotana avokoa eo anatrehan'Andriamanitra, na ny fandikana ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay hitantsika eo amin'ny soratra masina, na ny fanaovana izay tsy nasain'ny tompo natao, na ihany koa aza ny fanaovana izay ny tsy fanaovana izay nasainy natao. Manota isika raha toa ka misy zavatra nasain'ny tompo natao kanefa tsy nataontsika, fa manota ihany koa isika raha misy zavatra tsy nasain'ny tompo natao kanefa ataontsika. Lasa mampivadika ny marina mantsy izany. Ry havako malala, raha fehezana zao tenin'Andriamanitra izao dia ny hoe hony 5:20 amin'ity Jaona 2:20 ity iry amin'ny tapany farany ery, dia hony voalaza hoe ary misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, ka raha voasoratra tsiraray avokoa izany rehetra izany, ataoko fa izao tontolo izao aza dia tsy omby ny boky voasoratra. Midika izany fa mivelatra sy midadasika ny asa fanorahana sy ny miandry antsika ampiny. Mivelatra ho any amin'izao tontolo izao izany, saingy mivelatra tsy mitarika antsika hivoaka ny valan'ny filazany tsara akory, fa ho ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Ao amin'i Jesosy Kristy isika ny mandray ny baiko ho amin'ny fanarahana azy, ary ao amin'i Jesosy Kristy isika no mandray ny tondrozotra ny amin'ny fomba hanarahantsika azy. Raha hijoro vavolombelon'ny tompo ary isika, dia ny fijoroana vavolombelona voalohany tokony ataontsika dia ny fanehoana ny fanarahantsika azy tsy misy fepetra. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zay Tompo fa tanteraka ny fiainonay izany teny hafatra mafonja avy aminao Andriamanitra, ilay Andriamanitra miteny sy maniraka anay, ilay Andriamanitra manambara ny sitraponao aminay, ilay Andriamanitra mampijoro anay amin'ny fahamarinana, fa tsy ho voarembon'ny Satana ho any amin'ny lainga sy ny asan'ny lainga rehetra. Ankehitriny izay Tompo dia vonona haneo natrehanao ny ho vavolombelona marina, ilaza ny asanao lehibe, ilaza ny voninahitrao, ilaza ny fahavelomanao amin'ny tany rehetra sy ny toerana rehetra misy anay. Dia tafio ery izay Tompo eo ampiatrehana izany rehetra izany. Da io manokana ny kristianina izay te hijoro vavolombelonao kanefa menatra na tsy sahy na mahatsiaro fa manana fahalemena, ampaherezo mandrakariva izy ireny Tompo fa tsy nomenao fanahosa fa fanamahery sy fitiavana ary fahonona tena. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ny finoanay, no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.